Vatsim-Pitahiana ho anao, Vatsim-Pitahiana ho anao anio. Ny Vatsim-Pitahiana ho antsika amin'ity marain'ity indray dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny jaune toko 19 ka ny andininy 17 izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy avokoa, ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Jesosy fa mbola nomenao ny fanahinao masina ho etỳ aminay araka ny teninao hoe tsy hamela anareo kamboty aho. Aniraka fanahy avy amin'ny ray mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahalalana ny fahazava-tsaina, fanahy mampibebaka anay, mampiaiky anay noho ny fahotana, mba ho voavoatra sy voasandratra olom-baovao izahay. Saotranao noho ny amin'izany rehetrarehetra izany, mangataka anao ary izay ankehitriny amin'ity andro maraina ity, mba ho avaozina araka ny fanahinao masina izay, mba ho tanteraka tokoa ny teny hoe tsy nomena fanahy osy ianareo, fa fanahy maherina am-pombany Jehovah Andriamanitra anareo. Ko tario lalana izahay amin'izay ataonay rehetra mba tsy hanaonao foana, tario lalana izay amin'izay heverinay rehetra mba ho feno fahendrena, ka dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany ry Jesosy, tomponay sy mpanjakanay. Amin'ny anaranao Tompo mahavonjy ny angatanay sy hametrahana izany vavaka izany. Amen.